MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Sous contrôle judiciaire ary hiakatra fitsarana ny fahavalo amby roapolo jona ho avy zao ny ministry ny kolotsaina teo aloha sady solombavambaoaka amin'ny Brickaville Randrianakisoa Voanalaroy araky ny fanapahan-kevitry ny fampanohavana. Ity farany izay voasambotry ny zandary avy amin'ny sampana fikarohana Elokabevava androany maraina noho ny fampiasana taratasim-bola tsy misy antoka na chèque sans provision noho ny samborana azy. Teo ihany koa ny fivadia-pitokisana sy ny fisolokiana. Misy ny lesoka amin'ny tontolon'ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra androany. Ny 20% toerana manerana ny nosy no ahitana ireo tambazotra mpifandraisan-davitra, saingy ny 20% amin'ireo toerana ireo ihany no fampiasa ankehitriny araky ny nisongadina nandritra ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan-davitra androany. Ny taona 1979 no efa tsy nisitraka ny fandoavana ny latsakemboka ny KNAPS ireo mpiasa de droit privé eo anivon'ny Instat. Takiny reto farany araka izany ny fitovian-jo amin'ireo mpiasam-panjakana, indrindra ny fisitrahana ny fiaina ara-tsosialy. Izy ireo izay nanao hetsika fanairana hijeren'ny fanjakana ny olana mianjady azy ireo. Hampihena ny fitohanan'ny fiara eo Analakely sy ny manodidina ny antony fandaminana petraky ny eo anivon'ny commune manomboka ny faha 12 Mey eo Ambozatovo. Ny tunnel Ambohiday sy Andohana Analakely araky ny tatitra nataon'ny italian'ny fitaterana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny alahady ho avy zao no hanomboka ny fampiarana io lalana vaovao io raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa. Voatendry ho Prime Ministre lehibe ny gouvernement vaovao omaly ny ministry ny asa teo aloha Elisabeth Borne. Ny tena ny araka izany no handingan'ny Jean Castex eo amin'ity toerana ity. Andrasana kosa hatreto ny famoahana ireo mpikambana eo anivon'ity gouvernement vaovao ity. Miandindindreo arahinao afaka fotoana fohy. Migadona ny oran'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny fahitalavitra kolo atirina ny arahaba omba piraritso tombo-kilasy tombo-vavy. Asaiko hampanajana ihany koa ianao hanaraka izany hatramin'ny farany ety hampanomboana dia ialako tsiny kely noho ny fahatombanana teo amin'ny lohateny izay narahantsika teo. Isataratsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia sous contrôle judiciaire ary akatra fitsarana ny fahavalo amby roapolo. Ny volana jona ho avy zao ny ministry ny kolotsaina teo aloha sady solombavambahoaka ny Brickaville Randrianakisoa Voanalaroy. Araka ny fanapahan-kevitry ny fampanohavana androany ity farany izay voasambotry ny zandary avy amin'ny sampana fikarohana Elokabevava androany maraina noho ny fampiasana taratasim-bola tsy misy antoka na ny chèque sans provision no nisamborana azy. Teo ihany koa ny fivadiam-pitokisana sy fisolokiana. Henri Florian. Androany maraina tokony tamin'ny 6 sasany no voasambotry ny zandarmeriam-pirenena avy amin'ny sampana fikarohana Elokabevava na ny section de recherche criminelle et tsy fiadanana teny amin'ny trano fonenany ao Mandrimena Iavoloha i Randrianakisoa Voanalaroy. Ity farany izay efa nisahana ny andraikitra mahasolom-bavambahoaka ny Brickaville teo aloha ary efa nitany ihany koa ny toerana maministry ny kolotsaina ary mpikambana teo anivony ny antoko HVM. Voaroy amin'ny resaka taratasim-bola tsy misy antoka i Voanalaroy Randrianakisoa, isan'ny vesatra iampangana azy ihany koa ny fivadiam-pitokisana sy ny fisolokiana. Fitarenana tamin'ny faha 12 Martsa momba ny fampiasana ny chèque sans provision no nisamborana azy raha ny nambarany lehibe ny sampana Elokabevava eny fiadanana. Dia nividy fanaka tao amin'ny société Green Beyond i Ramatoa Voanalaroy Ramatody Solomanana izay mitetina 23 millions d'ariary ireo entana ireo. Nanolona zany dia nametraka chèque zany madama io teo amin'io société io. Rehefa narotsaka tany amin'ny banky ilay chèque dia tsaro mariana zany efa tsy misy petrabola io chèque io ary interdit de chèque ila Ramatoa voalazanarana ety ambony. Nanolona zany tranga zany dia nametraka fitoriana atao ny voatsapana fikarohana Elokabevava ny volana 20 Mars 2021
ny société Coin Beyond mahakasika an'io resaka émission resaka sans provision io natao ny fanadiadina ka nandroany fa 7 mai dia voasambotra tany an-tranony zany rehefa nitadiavana tamin'ny taolana maro le raha matoa Vonalaroy raha matody Solomanana io. Ilay orinasa iray izay voasoloko tamin'ny alalan'ny taratasim-bola nombeny izay nolavin'ny banky no sahy nitory azy mivantana ka nahatonga zao fisamborana izao raha ny nambarany mpisolo vava. Io chèque io anefa no narotsaka teo anivon'ny sampanjavahan'ny banky dia tsy nisy antobola. Rehefa niandry sy nanao niandry teny zany izay nisy négociation à l'amiable mahaparina tao dia tsy nisy varany le izy farany tonga amin'izao situation izao zany hoe nalefa teo anivon'ny fitsarana le fangatahana fitoriana dia nentina teto anivon'ny gendarmerie taty Fedanana nanao anazy efa nisy fotoana elaela koa zay nangataka négociation taminay indray izy hoe andohan'le vola tamin'ny 25 avril dia tsy nisy varany indray koa zay dia nefa raha amin'ity androany ity natsony izany teto ny Fedanana hoe hoavy dia tsy hitatsony mihitsy fa fandrirarirana foana ny ataony dia fitadiavana be avy eo nanaovana recherche hoe aiza izy dia tratra zany izy androany maraina dia hoentina ho deferena eo anivon'ny fitsarana amin'ny androany. Ankoatra ilay orinasa iray mpivarotra fanaka voasolokany tamin'ny fampiasany ny taratasim-bola tsy misy antoka ity fantatra ihany koa fa efa maro ireo izay niara ny fisolokiana nataony ity solombavamboaka ny Brickaville teo aloha ity ka isan'ireny ilay orinasa iray izay mpampanofa fiara amin'ireny kalitao rehetra dia rehetra ireny voafitaka ihany koa izy ireo ary niara ny fandrahonana nataony ity minisitra teo aloha ity. Izahay dia nahazo fandrahonana taminazy hoe niantso izy tamin'ilay ankizy zany le ankizy nameanay an'le asa hoe sur les publications fa zay koa za koa ny ozy izy afaka miresaka amin'ny olona tao amin'ny fitsarana tao tonony tsy afaka hitenanareo izy fa hoe ohatrany hoe procureur na tsy fantatra efa raha te hilalao zany nareo dia afaka milalao tsika ozy izy zay mihitsy ny teneniny taminay zay ny afatra nampitainy zany ho anay dia zay moa ny teny hoe nao tsy afaka hiady amin'ny loatra zany fa natao fotsiny izay anampiana hoe efa nisy olona manana didy fisamborana dia izy manao izay tokony ataony any fa aveo nisy olona hafa koa nefa nanatona anay hoe manana vola amin'ny ramatoa io. Androany marina ihany no niakatra fampanaovana tetsy amin'ny lampany fitsarana Androsy i Randriana Rousseau Vandolaroy ary nambarany fampanaovana tamin'izany fa sous contrôle judiciaire ity ministre no sady solombavamboaka teo aloha ity ary akatra fitsarana ny daty ny 24 ny volana Jona ho avy izao ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV FM ihany ny toy ny ity raharaha ity. Fa misy ny lesoka amin'ny tontolo ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara hoy teo anivon'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra androany ny 20 isanjaton'ny toerana manerina nosy no ahitan'ireo tambazotra mpifandraisan-davitra sainga ny 20 isanjato amin'ireo toeran'ireo ihany no fampiasa amin'izao fotoana izao ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan-davitra. Nisy ny adihevitra ny araha-ministeran'ny fifandraisan-davitra sy ireo orinasa mpisehatra hijerena vahaolana mahakasika ny fisitrahan'ny vahoaka malagasy sy ny teknôlôjia moderna. Mbola maro ireo vahoaka malagasy tsy misitraka amin'ny fampiasana ny teknôlôjia moderna amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Anisan'ny fanambo izy ireo ny anamorany ny fampiasan'ny sarababem-bahoaka ny teknôlôjia moderna sy ny fifandraisan-davitra. Manoloana izany, nanamafy ny minisitra amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Isan'ny fanalalahana amin'ireo orinasa misehatra amin'ny fampitan-davitra eto an-toerana mba hanamora ireo lesoka hita amin'izao fotoana. Ny réforme zany maromaro amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra io. Ny voalohany indrindra dia ny réforme momba ny libéralisation du secteur. Ny tiako lazaina eto dia hoe zany libéralisation du secteur zany akory tsy hoe hitady opérateur vaovao avy any ivelany investir eto Madagasikara. Kanefa na izany aza anakefatra ny opérateur eto Madagasikara.
anankiroa amin'ireo ihany a no afaka manao fibre optique nationale le libéralisation du secteur tedavitsika eto zany a dia ahafahan'ny tsirairay afaka manao ny installation zany fibre optique zany manerana nosy dia mila investissement atao zany a d'un côté zany resaka économique fa d'un autre côté koa nefany a misy ny resaka réglementaire dia izay le teneniko anareo teo hoe ny réforme réglementaire zay ho ataontsika dia mifanokafana bebe kokoa ny sehatry ny fifandraisan-davitra raha ny eto Madagasikara manokana anisan'ny olana lehibe ny saran'ny finday izay tsy takatry ny vahoaka madinika raha ny fanazavana eo ihany koa ny saran'ny fampiasana ny internet izay lafo dia lafo ka hijerena vahaolana manokana izay efa andalana ny fanatanterahana ho iatrany ny minisitra ohatra ka miverina amin'le resaka tarification d'internet zany dia misy ny fitondram-panjakana ny fanjakana zany afaka manao régulation eo anivon'ny artec izay ratsa manaiky amin'ny ministère momba ny plafonnement ny prix ny fivarotana ny connexion internet nationale zany io ka efa betsaka ny ezaka efa vita efa io ny zareo misehatra amin'ny fifandraisan-davitra efa nilaza teo hoe efa résolu les problèmes ny resaka fréquence ohatra mbola misy andala fanalana an'le olantsika tiako lazaina hoe tsy miandry 2023 tsika tsy miandry 2024 tsika tsy miandry fotoana tsika ahafahantsika mampandroso an'izany dia nyty taon'ity izay ny tanjona dia misy fifampiresahana iarahana amin'ny zareo amin'ny seratra tsy miankina ahafahantsika manao an'izany fa amin'ity taon'ity no anaovantsika an'izany tompoko novela belarina nandritra ity andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan-davitra ity ny fampiasana ny teknôlôjia moderna ho an'ny tany andalam-pandrosoana eo ihany koa ny vahaolana ahafahana mampisitraka amin'ny fifandraisan-davitra eto an-toerana ary farany ny fampiasana ny vola amin'ny alalan'ny finday ho an'ireo vahoaka malagasy manerana ny nosy vaovao ny fanatanjahantena kosa indray maro ireo maharatra sy anaty fahasalamana ny mpilalao nantsoina andrafitra ny barean'ny Madagasikara mandritra ny andro roa voalohany na izany aza efa nataony ohatra ny mpilalao nantsoina hoy ny mpanazatra Nicolas Dupuis hiatrehana ny tranga tahaka izao ny ekipa pireneny izay hanao fampivondronana any Frantsa manomboka ny 7 Mey honina saina Vonina ny mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena amin'ireo lalao voalohany ho tanterahana ny voalohany volana Jona any Ghana sy ny fandraisana ny Angola etsy Mahamasina ny 10 Jona. Maro ireo mpilalao no maratra hoy ny coach Nicolas Dupuis androany na izany aza efa nampitombona ny liste ireo mpilalao nantsony. Rémi pour l'instant avec son agent hésite encore un petit peu parce qu'il est mbola misalasala i Rémi Vita miaraka amin'ny agent satria mihevitra ny équipe de France izy any aoriana fa raha ny fepetra vaovao napetraky ny FIFA dia mbola afaka ho namantsika izy ary ho fantatra ny arivo izany satria efa mpiantso izahay ho an'ireo mpilalao eto an-toerana efa mandeha ny fanomahana ara-batana miaraka amin'ny teknisianina sy any amin'ny klioban'izy ireo toa ny Njiva sy Drogba ho an'ireo mpilalao hafa i Ramalin Ngom nanao fitiliana androany no niratra nahazo ny feny tamin'ny Zoma lasa teo fa mbola tsy voaraiky ny valiny maro koa mbola maratra ny lohaliny metanira tay andray anjara fa tsy afa-manoatra ihany koa fa tena vomafy na eo azy izany rehetra izany efa niomananay antony nampitombona ireo mpilalao anantsoina momba ny fiainana amin'ny Ghana fantatrareo fa maheno isika izy mana faiza manao ny mpilalao tsirairay fa apetratsika ny faiza miaraka eny ambony kianja ary ny bare dia vonina sy Belzika tanjona ny andraisana anjara amin'ny kanina 7-2 fa amin'ny lalao farany any Angola no amaritra izay. On se doit à tout prix de se qualifier pour la CAN 2023 mais ça pourra se jouer au dernier match en Angola. Antombotra ny fotoana tamin'ny fanomanana ity lalao ity hoy ny filohan'ny Fédération taranja baolina kitra na teo aza ny fangatahana fanemorana nataon'ny FMF ny fampifondronana ny ekipa pirenena izay ho tanterahana any Paris. Tsika moana ny 17 dia araka ny fampiresana tamin'ny coach dia ny regroupement zany zay ho atao aloha dia atao a France au Paris dia ny coach tsika ezahana hiala efa aloha be fa ao partirany le 22 c'est moi amin'ny volana tia no andehanany coach makany Paris manao zay regroupement zay zany zay sy satsika natao dia anohany amin'ny 28 plus tard miala ao Paris ny ekipatsika miazo ny any Ghana dia hiatrika ny matsy amin'ny voalohany volana Jona tsy miembotra niezaka ihany tato amin'ny fédération tsara batany amintsika mba niezaka nangataka tany amin'ny kafy ho fanemorana ny daty mba tsy ho voalohany volana Jona fa
mila lana manko azy mpampitrano ny tompoteny farana amin'ny resaka daty. Ankoatra izay no tanterahana androany fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny Telma Madagasikara sy ny Federasiona Malagasy ny Taranjabolina kitra. Avy amin'izany, fantatra fanampiakariny Telma Madagasikara ho 500 tapitrisa ariary isan-taona ny vola omena ny FMF raha 200 tapitrisa izany teo aloha ary mandritra ny 5 taona ny fifanarahana. Nampahafantarina androany ihany koa fa anomboka ny sabotsy izao ny Telma Coupe Madagasikara. Efa niomana amin'izay mety ho tsy fampiny izay araka izany ny mpanazatra ka andrasana ny vokatra fa ao anatin'izay tsy fampiny izay fa vaovao ny politika kosa indray dia tsy ampy 30 ny isan'ireo solombavam-bahoaka tonga teny Tsimbazaza androany nandany ny volavola mpandaram-potoana izay hodiniana ao anatin'izao fotoam-pivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena izao. Teboka maro ankila ny hodiniana sy andraisana fanapa-kevitra anatin'izay nanamafy ireo solombavam-bahoaka fa tokony isandrahaka amin'ny faritra maro no fampiasan'ireo famatsim-bola izay ankatoavana eny Tsimbazaza hiteraka fampandrosoana eny fotony fanampanazavana. Ordre du jour maromaro no ninalinay solombavam-bahoaka teto anivon'ny antenimieram-pirenena androany manomboka androany 17 mai hatramin'ny 1er juin. Ny tena zava-dehibe zany dia misy ny ratification ny famatsim-bola avy amin'ny Union Européenne afahana mamatsy herinaratra eto Madagasikara. Dia misy ihany koa ny volavolan-dalàna izay natolotry ny filohan'ny Assemblée nationale mahakasiky ny fanomezana andraikitra ho eo amin'ny toeran'ny mpandray andraikitra ny vehivavy. Zava-dehibe izay ho anay vehivavy ny fametrahana lalàna manohana sy miaro ny vehivavy indrindrandrindra porisihana ny vehivavy ho eo amin'ny toeran'ny mpanapa-kevitra. Mahakasika izay ratification izay ihany koa zany matetika ny zavatra tsapa amin'ny mahasolombavam-bahoaka dia mivangongo an-tanan-dehibe ny ankamaroan'ny herinaratra dia angatahanay mba tena hahenika ny Madagasikara ny fampiasam-bola izay holaninay eto anivon'ny antenimieram-pirenena. Lafomba hafa tanteraka kosa indray dia efa tamin'ny taona 1970 no tsy nisitraka ny fandoavana latsakemboky ny KNAPS sy ireo mpiasa de droit privé eo anivon'ny state miisa 70 manerina ny Madagasikara takiny reto farany araka izany ny fitovian-jo amin'ireo mpiasa mpanjakana rehetra indrindra ny fisitrahana ny fiahiana ara-tsosialy. Izy ireo izay nanao hetsika fanaina hijereny ny fanjakana anatin'ny fotoana fohy ny olana mianjady azy ireo fitiany kolona. Teboka efatra lehibe ny tena takiany reto mpiasan'ny Instat izay misedra olana amin'izon'ireo mpiasa ankehitriny. Raha ny fanazavana, efa tamin'ny taona 1970 ireo mpiasa no tsy nisitraka akory ireo fandoavana ny latsakemboky ny KNAPS. Misy amin'ireo mpiasa izay nivoaka retirety no tsy nahazo izay latsakemboka izay. Manay ihany koa ireto farany amin'ny tsy fampiarana ny fanondrotan-karama amin'ireo mpiasa miisa 70. Nanao antsoavo miantefa amin'ny filohan'ny Repoblika moa ireto mpiasa ireto mba hijerena aingana ny olana amin'ny fanonerana ny volan'ireo izay nivoaka retirety tsy nisitraka izany. Anisan'ny vahaolana nomen'izy ireo ny fampidirana ho mpiasa-mpanjakana raikitra raha ny fanazavana hatrany. Solution hitanay ho an'ilay mpiasa mbola mijanona zany, ho an'ilay mpiasa amin'izao hoe le 170 fampidirana ho mpiasa-mpanjakana ihany hitanay solution tena efficace mba mahangy sy ampisy stabilité ato amin'iny stade. Zay voalohany. Misy moa malaza amin'izao hoe LD. Zay voalohany. Dia faharoa mba ho sitrahan'le namanay sy ho anay hoe efa niasa ela be dia mba pehina faran'izay rapide faran'izay aingana tena aingana mikasika an'le KNAPS. Ankilany ihany koa, efa nanao ireo dingana rehetra ireto mpiasa mba hifandaminana saingom-bola tsy nisy ny vahaolana raikitra amin'ny fandoavana ny vola izay eo am-pelatanan'ny Instat. Sy ny fanjakana satria voalohany aloha ny EPIC ny Instat. Izany hoe manana autonomie budgétaire. Ary hitasika 4 besaka aty ambadika aty angamba. Raha hitasika na seza zao ary mba jerena qualité. Fa mikasika an'ilay mpiasa tena mafy mahazy anazy sady sisy mijery. Ny tena resaky ny fanaovana tamin'ny ministère sy tamin'ny mpitantana voalohany aloha nangataka zareo hoe inona ny tokony atao mba ahafahantsika résoudre an'ilay olana satria ilay vola fantatsika fa milliard 200 ariary
zay le knaps fotsiny zay akoatran'le hoe alaina amin'ny karamany mpiasa fa tsarosaka aizana izy io. Ho an'ireo mpiasa ny tsy fisitrahana an'ireo fiahina ara-tsosialy toy ny fitsaboana ara-dalàna no tena takiana raha ny fanazavana miala amin'ny karama isam-bolana ny frais médicaux saingy tsy misitraka toeram-pitsaboana ireo mpiasa. Ianao nefa ny andeha hiasa manao consultation anao manao an'izay dia lasa anao miala vola posy makany amin'ny dokotera raha marary. Karamanay nefa ny karamanay isam-bolana tapahana amin'izay frais médicaux zay. Tsisy miady, tsisy mijery, tsisy io manko hoe fahasalamana no tokony jerevana tsy mahazo ninina momba ny resaka fahasalamana tsisy dokotera tsisy ninona zavatra tokony hoe mba sitrahanay dia zay tompony tena mamparary anay lefa re mba marary dia mba jereo zahay karamanay efa kely ny avantagenay tsisy mbola lany sanatria misy marary dia Andriamanitra sisa miantra anay mampavelona anay sanondreo fa izay zany dia efa tsisy ninina tsony raha sanatria marary opérenay mila vola be dia efa tonga dia faty zany sisa mivataninay. Manoloana ireo rehetra ireo nanamafy ireo tompon'andraikitra ao anivon'ny Instat fa efa miroso ny famahana ny olana rehetra sy ny dingana andoavana ny CNAPS. Vao omaly nisy ny fiaonana teo amin'ny tompon'andraikitra sy ny mpiasa natrehin'ny solitena avy eo anivon'ny inspecteur de travail nampahafantarana ireo dingana sy fanatsarana rehetra natao. Vaovao ny fizahantany kosa indray dia anakaiky ny isam-bizahantany tonga teto Madagasikara ny alohan'ny Covid-19. Ny isam-bizahantany ho tonga amin'ity taona ity hono teo anivon'ny ministeran'ny fizahantany androany. Hatreto kompani pitaterina sivy no nahazo fankatoavana ary mitony fifampiresahana amin'ny hafa ampitombona ny sidina olona saina. Mahavelombolo ny fahatongavan'ny mpizahantany eto Madagasikara hatramin'ny sokafan'ny sidina iraisam-pirenena ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany. Efa sivy ny kompani pitaterina mitondra mpizahantany vinavinaina misy eo amin'ny 118,000 siège zany misy azo hitondrana mpizahantany. Nazy tenena dia efa miverina tokoa ny mpizahantany eto Madagasikara, misy ny vol direct, misy ny avy eto Antananarivo. Raha ny tamin'ny trimestre voalohany iny zany dia efa nahitana teo amin'ny 40,000 touristes teo zany tout confondu tonga teto Madagasikara, zany hoe eo amin'ny 38,000 sièges par mois, à 38,000 à 40,000 arakaraka mety hoe charter nisan'ny vol tonga eto amintsika. Raha feno daholo zany ireo sidina ireo dia eo amin'ny 40,000 touristes mety tonga. Teratany frantsay ny 500 maherin'ireo mpizahantany tonga eto amintsika hatramin'izao. Ankoatra izay, efa feno ny fepetra ho an'ny seranam-piaramanidina ho toliara sy taolaniaro afaka mandray ireo fiaramanidina lehibe avy any ivelany raha ny fanazavana hatrany, saingy eo ampiandrasana ny fiomanana ireo kompani pitaterana. Mitoy ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana napetraky ny fanjakana ho an'ny mpizahantany tonga eto amintsika. Satria mipetraka foana ny eto amintsika raha misy ny fisikasan'ny sistany dia tsy maintsy misy koa ny fitandrovana ny fahasalamana. Zay nametra antsika hatrany ho an'ny Madagasikara PCR alohan'ny lana any amin'ny toerana misy le olona dia efa fantatra zany fa manana PCR négatif. Tonga eto mbola misy ny TDR atao raha misy olona zany nanana PCR négatif tonga eto positif dia afaka misafidy na izy mijana mitsapitena anaty trano fivahinianana mandra-pasitrany mandra-pivadika an'le test négatif na koa mamonjy tombom-pahasalamana hôpitaly dia mitsapitena indraindrindra raha fahasalamany fa tsy tokony afaka andezana izy raha tsy mivadika négatif. Ny azo lazaina zany dia efa saika miverina tamin'ny fréquence nananany zareo talohan'ny valanaretina ny vol zany izay ataony kompani pitaterana rehetrarehetra. Misy ohatra kompani ohatra ny Ethiopian Airlines efa manao sidina anankitelo avy any Ethiopia makao Anosy Be, ohatrany koa ny EOAS makao Mayotte makany Tsiranana. Raha ny fanazavany teo anivon'ny ministeran'ny fizahantany hatrany efa manakaiky ny taremarika talohany ny siny Covid-19 nisan'ny mpandeha amin'ireo kompani pitaterana anabakabaka ary vinaina hitombo izany amin'ny haute saison. Fa mivoatra trano ny fitokonana ireo mpandraharaha eny anivon'ny université na Antananarivo amin'izao fotoana izao androany dia nitondra ny valikafany ny directeur administratif et financier eo anivon'ny université na Antananarivo. Taorian'ny filazan'ny ministera mpiazo ireo fa avy amin'ny université no mahatara ny karaman'ireo PAT. Ny lalàna no arahana hoy ny fanazavana ary tsy andika izany ny université na eo aza noty navoaka ny ministeran'ny fampianarana ambony. Olona saina.
tsy manara-dalàna ny fandefasana isaky ny 3 volana ny antota taratasy andoavana ny karamany PAT izay notakiany ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy antony tsy nanaova ny université Antananarivo izany hoy ny directeur administratif et financier an'ity université ity androany. Tokony atao trimestriel ny fandoavana ny karama ny fandefasana ny vola andoavana ny karamany PAT tsy azo atao zany satria manotra tanteraka ny voalazany reto texte reto zany. Aoko fantatsika fa ny volam-panjakana tompoko dia misy lalàna mifehy. Ny fikirakarana volam-panjakana dia tsy maintsy manaza ny texte ianao ka raha misy zavatra zany mifanohitra amin'ny disposition voalazany texte ireto dia ny ministeran'ny vola, ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola ihany no manana compétence mamoaka an'izay fanovana disposition vaovao zay. Zay zavatra zay nefa ny atreto mbola sy notifien'ny ministeran'ny vola izahay hoe miova isaky ny 3 volana indray ny fandefasana ny karaman'ny PAT ny université ny Antananarivo no anotokana université amin'ny université Nakenina no ao amin'ny ministera ny vola no mivoaka ny état de compte. Tsy ivona ny tsy fanatanterana ny note navoaka ny ministera izay mitaky ny andefasana isaky ny 3 volana ny antota taratasy no mahatara ny fandraisana ny karaman'ny PAT eto Antananarivo hoy ny dafy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy za omaly izay notanterina teto amin'ny fampalalam-baovao ary tsy misy tarany any amin'ny faritany satria manaraka io fandaminana io. Androany nanambarany eo anivon'ny anjerimanontolo fa tsy tara io raha manao ny asany tsiraray ary manaraka ny lalàna velona. Misy manontany ny teny hoe tokony alefa alohan'ny ny mandatement tamin'ny farany teo. Zavatra tsy azo atao zany satria ny fonds libre sahoana monsieur l'agent 21 millions d'ariary ny fonds libre aty amin'ny université amin'izao zay tsy nazo fonctionnement tsisy vola mbola tonga tao ka tsy maintsy tonga ny fonds misy vola ao zay vao afaka manao mandatement. Tsy kely lalàna koa zany zavatra zany no alefa aloha le vola nefa ny sora-bola alefa nao alohan'ny amin'olona ma ohatra hoe mampana tena zany ianao zavatra tsy misy fa rehefa tonga le vola dia niezaka zay ny asa dia hitasika moa zany fa omaly alina dia tonga ny karaman'ny mpiasa ny PAT ny université ny Antananarivo. Andrasana araka izany izay ho fanazavany eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy izay mpiany université manoloana ity valikafatra ity. Ankoatra izay raha ny fantatra mbola misy PAT tsy nandray karama hatramin'ny androany na eto Antananarivo izany na any amin'ny faritra izay ho tanterina eto amin'ny fampalalam-baovao ihany ny antsipiriny. Dia tratran'ny pasipasibolo aloha zany ireo ataontsika hoe PAT eny anivon'ny université n'Antananarivo mahakasika izay fitakiana izay fa miteraka olana ho an'ny fampivoarana ny sehatra ny fandrarana amin'izao fotoana ny tsy fanomezana sehatra ny vehivavy eo ihany koa ny tsy fampiny fampafantarana sy ny fanentanana azy ireo hanana fasahiana hiditra anatin'ny sehatra ny fandrarana hoy ny fanazavana azo Abraham Randriamanana. Manodidina ny 4,000 dolara isan-taona amin'ny ankapobeny ny vola very eo amin'ny fandrarana manoloana ny tsy fampandraisana anjaran'ny vehivavy raha ny tarehimarika navoakany eo anivon'ny finance et investissement ny volana febroary lasa teo. Lesoko hatreto ny tsy fahampiany fanohanana ny vehivavy eo amin'ny lafin'ny fanentanana sy ny fampahafantarana raha ny fanazavana. Ny ilaina fandrarana zany dia voalohany indrindra aloha ny mampahafantatra ny zavatra misy, inona ny fanampiana misy entin'ny ny mpamatsy vola sy ny fanjakana. Izay zany aloha zavatra voalohany. Dia aveo dia mila koa fanampiana amin'ny fampianarana amin'ny formation. Mila formation ny vehivavy indrindra vehivavy amin'ny faritra sy eto Madagasikara dia mila koa hoe atao mametraka ny vehivavy eo amin'ny mba hitan'ny olona hoe ay ny vehivavy afaka hiara-miasa. Donc mbola mila zany, mila foana zany mampivohy sy mampahafantarana hoe ny vehivavy mpandraranga dia misy eto dia ampiana izy mba hiroborobo kokoa. Olana lehibe amin'ny fandrarana ho an'ireo mpisehatra toy ny vehivavy ankehitriny ny fitadiavana ny lalam-bola manoloana ny tsy fitoviana. Ny garantie bancaire anontaniana rehefa manao findramam-bola dia be da be mihitsy nefa fantatritsika fa ny maronisa amin'ny vehivavy mbola sahirana amin'ny resaka garantie io. Betsaka ny sakana kanefa azonay tsapahitanana fa natafiditra anatin'izay sakana ara-bola, lalam-barotra miampy koa ny hoe ny krizy eran-tany Covid miampy an'ity ady resaka Ukraine ty tsy manakana vehivavy hiditra anatin'ny fandrarana zany. Nizokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny atrikasa ho fanomezan-dajany vehivavy eo amin'ny sehatry ny fandrarana izay tanterahiny ny fikambanam-behivavy mpandraraha sy ireo mpiara-miombinantoka.
entanana zany ny vehivavy ao anatin'iny araky ny fanadiadiny iny andraraha fa ty kosa fanentanana ny olo-pirenena anaraka ny fitsipika sy ny lalàny ny fifamovozana. Mila samy mitandrina amin'ny fampiasana ny lalana avokoa ny rehetra ho fisorohana ny loza-pifamovozana ao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity no anarahanao ny toromarika sy ny tsara ho fantatry ny rehetra mahakasika izay fampiasana ny lalana izay. Nandraikitra amin'ny filaminana eny an-dalambe daholo ny olona rehetra. Anisan'ny voakasika ny lozam-pifamovozana eto an-drenivohitra ny mpitaingina bisikileta sy ny mpandeha tongotra. Ny ankamaroan'ireo loza ireo matetika dia mitranga no tsy fitandremana. Ikoto ohatra dia efa zatra mitaingina bisikileta rehefa mandeha miasa. Rehefa hody izy indray hariva dia nanapa-kevitra ny ianao hitsin-dalana mba ho tonga angalana trano. Kinanjo ny foan'ny fiara izay tsy nahita azy. Noho ny tsy fanajana ny lalàna ny fifamovozana sy ny fitondrana bisikileta tsy misy jiro na dia katadiopra azy dia efa 3 herinandro izao no tsy nahatsiaro tena eny amin'ny hopitaly ikoto. Inory indray dia zaza vavy tanora mpandihy manana no aviny. Mihaino mozika mafy sy milalao telefônina foana izy eny amin'ny arabe rehefa mandeha tongotra monjy ny toeram-pianarana. Variana tamin'izany izy dia tonga dia nipita ka afaka loza no miafarana. Na amin'ny bisikileta na atongotra aoka isika hitandrina sy homailo ary anaja ny toerana natokana ho an'ny fivezivezena. Ry mpitondra bisikileta amin'ny lalana voatokana ho anareo ihany mandeha raha eny amin'ny faritra misy izany toy ny eny amin'ny rokady arivo. Ataovy azo antoka fa misy jiro mandeha sy katadiopra amin'ny bisikletanao mba ahitan'ny hafanao. Ampahafataro ny mpampiasa lalana hafa amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny tananao rehefa hivily na hisongona. Isika mpandeha tongotra kosa arak'izay azo atao mandehana amin'ny sisin-dalana. Aoka ho eny amin'ny faritra voatokana ho amin'izany ihany no miampita. Jereo tsara ny avy sy havanana alohan'ny hampitana. Fa ny ankizy sy ny mpianatra dia anisan'ireo hiaram-boiny. Ry ray aman-dreny raisony andraikitrareo. Ampianaro ary averimbereno amin'ny zaza ireo fitondran-tena mila arahina rehefa eny amin'ny arabe. Aleo tsy avela mandeha irery izy ireny raha mbola azo atao, indrindra fa ny zaza madinika. Samy isika tompon'andraikitra mba ananana lalana azo antoka kokoa. Isendrokely anaty doka isika izao ny antony fandaminana napetraky ny commune Antananarivo renivohitra manomboka ny 12 Mey ho avy izao, indrindra ny eny Ambojatovo, ny eny amin'ny tunnel Ambodasy Antohananalakely, makasika ny homofobia, ny fanaratsiana sy ny fankalana ary ny fanavakavahan'ireo olona LGBT eto Madagasikara. Santionany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Mandrapitafa vetivety ary. Niaraka taminareo no nanarahako tantara-pitiavana mamy. Nahitako karazan-tany maro samihafa. Niainako ireo lalao baolina kitra malaza eran-tany. Teo anilanareo dia tena torane. Raha tsy anareo tsy niena fihetsy ampo isan-karazany aho. Nahita tantara nampangitakitaka. Tantara maro sady tsara ny arahako taminareo. Koa izay no mahatonga ahy an'olitra ny tsara indrindra hatrany. Eo anilana ho foana.
vers du très haut débit avec la fibre Family Betelma. La fibre à prix léger, chez vous, à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. Maneho ny maizy antsika ny herim-potsika sy ny finiavatsika androso tsotra nefa tsara miavaka amin'ny rehetra mahatoky tena ary mahay mifandray mitsinjo ny ho avy ary manan-tena fa ho velona trano ny fitiavatsika ilay tany miaviana. Za Aigle d'Or, enao Aigle d'Or, isika Aigle d'Or. Aigle d'Or, manandratra avo ny antsika. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte molle fixe, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur molle fixe. Allez les bons mamans, essayez la couche culotte pour bébé molle fixe. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molle fixe, grandir heureux. C'est trop génial! Un large choix de carreaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec la nouvelle application Canal+, retrouvez plus de 25 000 programmes en replay. Profitez des meilleures chaînes en direct et contrôlez votre consommation de data. Téléchargez-la dès maintenant, c'est inclus dans votre abonnement. Mamerina ny araby indray tomboko lasy tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izany misokatra eto Madagasikara amin'izao fotoana amin'ny programme bachelor fianarana ho an'ny serasera na ny communication sahaniny avy eo anivo ny fitoeram-pampianarana sup de com iarahana amin'ny ESCM tanjona amin'izany ny fanomezana fampiofanana sy ny trakefa ho an'ireo mpianatra eo amin'ny lafiny paikady sy ny lafiny ara-teknika mikasika ny serasera. Abraham Radriamanana. Tsy mitsaratra mivoatra sy miroborobo ankehitriny ny tontolon'ny serasera manerana izao tontolo izao, indrindra tao aorian'ny fandalovan'ny krizy ara-pahasalamana. Manoloan'izany, misokatra eto Madagasikara ankehitriny ny programme bachelor responsable de communication, fianarana izay sahan'ny sup de com iarahana amin'ny eo anivon'ny ESCM Business School. Un bachelor, donc un bac plus 3 responsable en communication, à la fois sur de la communication ce qu'on appelle stratégique, mais aussi plus technique, de la production, voilà, avec cette fois-ci comme particularité la possibilité et non l'obligation de pouvoir faire ce bac plus 3 100% à Madagascar ou de partir en France également après les 2 ans. Voilà. Donc c'est un diplôme qu'on appelle donc RNCP, Registre National des compétences professionnelles. Voilà, donc on est sur la nouvelle réforme du RNCP, avec à la fois un diplôme en fin de parcours et également une validation de bloc de compétences. Exemple, vous maîtrisez la communication digitale, vous avez validé, donc vous avez un certificat validation de la communication digitale. Misy ny sivana izay napetraka ahafahana manaraka ny programme bachelor raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Isan'izany ny test de niveau amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy ambava sy antsoratra. Eo koa ny fahalalana amin'ny ankapobeny. Maharitra 3 taona ny fampiofanana ireo mpianatra mandritra izany raha toa ka mandritra ny 6 volana ny iray taona. Partir à l'étranger, quel que soit le pays,
ça reste assez cher. Madagascar reste quand même un pays où la vie coûte moins cher qu'ailleurs, même si la vie est de plus en plus chère. Donc ça permet de rester dans un cadre que l'étudiant connaît, tout en ayant un diplôme international, avec aussi la possibilité, en option pour l'étudiant, de partir étudier pour nous vers la France ou de faire les 3 ans sur Madagascar. Et chaque étudiant aura à se poser les questions demain et de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, pour mon projet de vie, pour mon projet de carrière. Voilà, donc c'est vraiment une formation là-dessus qui sera sur mesure. No tanterahina androany ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny école sup de com eto Madagasikara. Isokatra ho anareo mpianatra nahavita sy nahazo ny diplôma baccalauréat manomboka ny volana septambra izao kosa ny programme bachelor. Lafomba vao hafa kosa indray dia notokanana androany ny freska na ny sary amin'ny rindrina nataona tanora malagasy tamina toerana natokana ho ana tanora ihany koa hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny vondrona Europiana sy Madagasikara, indrindra ao anatin'ny fanamariana ny Semaine de l'Europe ho fankalazana ny fiforoana ny vondrona Europiana ny 7 May 1709 ny vondrona Europiana izay nanamafy hatrany ny fahavononany hanampy ny tanora malagasy araka ny nambarany mazovoany androany. Nela Ranevson. Nandritra ny herinandro ny tanoran'ny Europa no nitokanana ny toerana izay natokana ho an'ny tanora ka ny sary hosodoko natao tamin'ny rindrina teny Antsakaviro no nanamariana izany. Toerana izay natokana ho an'ny tanora izay fiaraha-miasa ny vondrona Europeana sy Madagasikara. Hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny foroana ny vondrona Europeana ny volana May 1970. Manamafy hatrany any anohana ny tanora amin'ny fampivoarana ny Madagasikara ny mahasoivon'ny vondrona Europeana nandritra ny fitokanana. Tany commune urbaine Antananarivo irery no manatsara ny tanàna Antananarivo ary sofa misy fahavononana avy any amin'ny Union Européenne ary manara loatra isika ny herinandro ny tanora ny Europe tia fa indrindra koa ny artiste tanora ary anisan'izany ny fikambanana Primarta izay nanao an'io fresque murale io izay sorana manokana ny tanàna moa fiadidiny Antananarivo efa elaela no miezaka manampy ny artiste ary hita ao amin'ny tanàna fa maromaro ny famprantiana izay natao teo fa zao ny tena mety dia mitondra an'ireo any anaty tanàna tokoa ary hotohizina zao ezaka izao. Ny foko manerana ny Madagasikara no isany misongadina amin'ny sary raha ny fanazavan'ny tanora nanao ny sary hosodoko. Manokana zany ny tiana inaseho zany hoe ny foko eto Madagasikara aloha raha mijerina dia nezanay natao hitataratra eo daholo. Manaraka an'izay misy ihany koa tarehana vahiny tazantsika ao dia izay aloha zany amin'ilay hoe resaka foko ny tiana tongavana dia hoe ny firaisankina ny malagasy no ahafahantsika maneho zavatra tsara zany hoe le diversité satria eo zao mahita loko samihafa tsika mahita kolotsaina samihafa dia izay fahasamihafana zay ny ahitana ny kanto manamarika atsika malagasy dia misy an'lazaiko teo hoe misy endrika vahiny ihany koa nefa hitatsika ao izay manamarika ny fiaraha-miasantsika amin'izareo vahiny na l'Union Européenne izany na amin'ny sehatra maro hafa ihany koa izay ahitantsika an'izay endrika fiaraha-miasa zay. Ny tsirairay no tompona andraikitra amin'ny fikolokoloana ny sary hoy ny ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra nandritra ny fitokanana. Ao anatin'izay fiaraha-miasa amin'ny vondrona Europiana izay hatrany fa mahakasika ny famatsin-drano kosa indray dia ny tana Ouatafri no fiaraha-miasa eo Madagasikara sy ny vondrona Europiana. Tetika samy tetina $7.7 tapitrisa nanomboka ny taona 2024. Isany hojerena ao anatin'ny tetikasa ny fanoloana ny fantsona ny fametrahana fantsona vaovao ary ny fametrahana tobo famokaran-drano vaovao eto an-drenivohitra. Ankehitriny ny farana ny fanadiadiana samihafa ahafana miroso amin'ny tetikasa ireo no nisongadina nandritra ny fididiana nataon'ny solotena ny vondrona Europiana tao amin'ny ministry ny rano androany fanampanazavana. Ny tanjona amin'izy io dia ny ahafahana ny mamany famatsin-drano eto amin'ny tanàna Antananarivo sy ireo manodidina amin'ny alalan'ny fametrahana toby famokaran-drano vaovao eny Ambohitrimanjaka ka Ratombo Faralaza Talatamaty eo ihany koa ny fanoloana ny fantsona mirefy manao 7 kilometatra eto Antananarivo sy fametrahana fantsona vaovao 500 kilometatra ankehitriny moa dia eo amin'ny famaranana an'ireo
fanadiadiana etude isan-karazany ahafahana miroso amin'ny tetikasa. Nojerena ihany koa ny amin'izay hoe tetikasa vaovao ahafahana miaramiasa manerana Madagasikara na ny mifaritra atsimo nofy any amin'ny toerana hafa ny amin'ireo izay ahafahana manatsara trany any sehatry ny rano sy ny fanadiovana sy ny fitiovana. Amany olana famantsian-drano ohatra izay vaolana amin'izay raha iny tetikasa iny fa ity indray vaolana ho an'ny fitohanany fiara eto an-drenivohitra araka ny fanadiadiana. Ampiana ny fitohanany fiara eo Analakely sy ny manodidina ny antony fandaminana apetraky ny eo anivon'ny commune manomboka ny 2 Mey ho avy izao eo Ambojatovo ny tunnel Amboda sy Andohana Analakely. Araka ny tatitra nataony talen'ny fitaterana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny alahady avy izao no hanomboka ny fampiarana io lalana vaovao io raha ny fanazavana Nela Ranevison. Amin'ny fandaminana vaovao izay apetraky ny commune Antananarivo amin'ny fanatsarana ny fifamoivoizana eo Ambojatovo ny tunnel Amboda ary eo Andohana Analakely. Isy lalana manokana ny taxi be ary mitokana ihany koa ny lalan'ny fiara tsotra raha ny fanazavana ny talen'ny fitanterana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Isy fianany lehibe ny fitohanana amin'ny faritra iny amin'izao fandaminana izao. Ny zavatra tokony apetraka amin'ity lalana vaovao ity dia ny ezahan'ny fiatsijinan'ny tanàna ny nametraka lalana manokana ho an'ny taxi be. Izany hoe tonga dia misy tracé manokana mihitsy izany ho an'ny taxi be. Izay iny dia mampienatra teraka ny fitohanana ho an'ny fiara tsotra zany. Tsy dia tena za aloha tsy dia tena momba loatra n'ilay hevitra hoe nafindra fotsiny ilay fitohanana fa ny fahitako an'ilay izy mandamina kokoa io zavatra io. Isy ihany koa ny fanovana ny lalana miakatra makany Antaninarenina manoloana izao fanovana izao ary ny toerana fiantsonan'ny taxi be eo Ambojatovo. Ny arian'ny busy ny avy eo amin'ny Ambojatovo manoloana ny fivarotam-boky apitan'ny tsangam-baton'ny 7 ny 7 martsa. Iny no mivadika makatsy ambadiky ny fivarotam-boky izay misy an'ilay resaka parking izy amin'izao fotoana. Izay ihany no tena voakitika mivantana. Ny ankoatran'izay dia mbola ezahantsika no alamina mandrapatonga ny eo amin'ny alahady io ireo fiara izay miverina makany Ambanidia. Izany ny taxi be no resahako eto. Misy an'ireo fiara izay miverina makany Ambanidia izay nanana ny fiantsonana izy teo Ambojatovo. Voalohany indrindra amin'ny fanovana foana ny fifanenan'ny fiara eo Andohana Analakely. Isy rond-point ho apetraka manoloana ny tsangam-baton'ny Sida manoloana ny supermuzika Analakely. Raha avy any Ambojatovo ny fiara iray dia mihodina eo amin'ny rond-point vaovao avao mamonjy ny tunnel Amboda. Ireo fiara avy any Amboda kosa dia miakatra miazo ny rond-point ny 7 martsa 7 eo Ambojatovo izay vao midina miazo ny Analakely. Fiara roa no mitsofoka ao amin'ny tunnel Amboda raha avy aty Analakely amin'izao fandaminana vaovao napetraka izao raha ny fanazavana. Fa mbola maro ny olona voan'ny homofobia na ny fanaratsiana sy ny fankalana ary ny fanavakavahana ireo olona LGBT eto Madagasikara hoy ny teo anivon'ny tambazotra LGBT. Nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena hiadina amin'io homofobia io androany. Tsy voaja araka izany ny zoma olona sy ny zo iaina ny kalalana hoy izy ireo ka tokony hisy paikady apetraka anatsarana ny fomba fijerim-ponina azy ireo Gaëtan Andriatsilavo. Misy ny homofobia ary misy ny LGBT eto Madagasikara. Voararany lalàna ny homofobia na ny fanaratsiana sy ny fankahalana ary ny fanavakavahana ireo LGBT. Ateto any koa nefa mbola tsy eken'ny eto Madagasikara ny fanambadian'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy. Araka izany, ireo mpivady tsy mitovy fananana ihany no afaka manangan-jaza. Na eo azy izany, tsy tokony hisy ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana. Hoy ny tambazotra ny LGBT eto Madagasikara izay nankalaza ny andro iraisam-pirenena
iadina amin'ny homophobie androany. Soaly le olona tsirairay satria rendreo manko tsika misy association zao zay ireo mihitsy tena mampirisika ny olona anao ty zavatra ty non tsy mampirisika zay sa lalànantsika malagasy any a dia raiky amby roapolo taona ny olona anankiray a dia afaka miaraka na amin'ny vehivavy izy na amin'ny vehivavy samy vehivavy samy vehivavy dia lahy samy lehilahy dia zay zany mezaka foana ao anatin'izay fitandremana lalàna zay hoe raiky amby roapolo taona na ao anaty membre anay ary a raiky amby roapolo taona satria raha latsaka raiky amby roapolo taona dia mbola ny ray aman-dreny a no manana droit amin'ilay za dia mampianatra an'izay koa zay hoe mampianatra koa zay amin'ny négociation amin'ny ray aman-dreny satria mba tsy siny hoe lasa manao immigration le ankizy fa mba misy koa zany satria ny ray aman-dreny kosa mba anaovana plaidoyer koa satria ny ray aman-dreny koa mila anaovana plaidoyer. Raha ny voalazan'ny code pénal voaheloka isazy 2 hatramin'ny 5 taona ary mandohonitra 2 hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ireo tratra amiray amin'izay tovy fananana aminy latsaky ny 20 taona. Tokony ho atsaraina ny fomba fahafahana misitraka an'izy io amin'ny maha olombelona raha ny fanazavana ary mila mafisina ihany koa ny fandraisana ny tanana sy ny fikarakarana ireo LGBT indrindra eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ho iatrany ny filohan'izy ireo. Na ny fitaovana ary mila ampina ireo dokotera ireo zany a mba amena formation a indrindra fa amin'ny resaka LGBT dia eo koa zany ny fanafody satria fanafody a ny prise en charge ny fond mondial dia ny ARV ihany fa ny resaka IST a dia tsy misy dia nefany a fantatsika tsara fa varavarana misokatra ho an'ny VIH a ny IST dia nefany a tsisy retraitement ny IST dia zay zany mangatanay amin'ireo mpitondra fanjakana isan'ny ambaratongany a hatrany amin'ny filohan'ny publika ka hatraty amin'ny ambaratonga ambany hoe majereo fa ny fanafody momba ny IST za fa tsy ampy. Raha ny atotanisa farany ny taona 2024 manodidina ny 9,1 alina ireo mivondrona ao amin'ny tambazotra LGBT eto Madagasikara ary tanan-dehibe misy 9 no ahitana ireo mpikambana. Raha ny zava-misy eto amintsika no jerena efa maro ireo vondrona na fikambanana miaro sy manoa anara-kevitra ny fiarahamonina gay manoloana ny fanavakavahana sy ny fanilikiliana. Fanomboka ny tetikasa iadina amin'ny fampiasana zaza tsy ampitona anatin'ny sehatry ny arena kibontany eny anivon'ny kariera fitrandrahana mikany amin'ny tapany atsimonosy indrindra ho an'ny faritra Anosy. Izay no nisongadina nandritra ny fiona minisitry ny arena kibontany sy ny loharano-karena stratéjika sy ny filohan'ny ONG Pacte Omaly ny tenan'izay nitondra délégation hijery ny zava-misy any fotony mahakasika izay fampiasana zaza tsy ampitona anatin'ny sehatry ny arena kibontany izay. Fanampanazavana. Tonga teto ny tompon'andraikitra voalohany Pacte Madagasikara avy any États-Unis androany ka niasa zareo le ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampitona amin'ny fitrandrahana mikany atsimo dia tanteraka le tetikasa irahana ny ministeran'ny asa sy ny ministeran'ny arena kibontany manomboka no liasa zareo manomboka rapitso iasa akaiky miaraka amin'ny ministera natoroireo zany. Nararotiko moa le fionana zany nangatana tamin'ny zareo ihany koa ny antarana le asa tsy any amika ihany fa ny diavana ihany koa amin'ny fampiasana zaza tsy ampitona ny fitrandrahana volamena dia fanaraka teo moa zay hoe hiasa amin'io zareo a dia eritreretina hoe alohan'ny farany toanyity zany dia misy zavatra mikaderana miasa koa anatin'izay fanafarana ny fampiasana zaza tsy ampitona izay amin'ilay fitrandrahana volamena zany. Fa mitaraina noho ny fanararaotapahefany ireo olona mivelona amin'ny tany ao Tsivangina Vatomandry. Misy olona ambony miara-miasa amin'ny sefokotany mibody sy makany tany izy ireo raha ny fitaraina voaray efa eny anivo ny fitsarana ao Vatomandry ny raharaha amin'izao fotoan'izao. Gaeton Andriatsilavo. Faritra maro manerana ny nosy no nandrenesana fitaraina raha mahakasika ny tsindry sy ny fanararaotapahefana tato ato ka mila fandraisana fepetra. Velo taraina ireto fianakaviana sy mponina ao amin'ny fokotany Ambalamangahazo, commune Tsivangina, distrika Vatomandry ireto. Manana taratasy tany ara-dalàna izy ireo, saingy misy mibodo ny tany mirefy 10 hektara, ahitana voly maro toy ny letisia, kanelina sy ireo voly maro ahafahana mivelona, izay tsy afaka iveloman'izy ireo intsony. Nalaka ordonnance tamin'ny président tribunal zay nagnano vané kanelina io fa zay sy nagnano foa. Kanefa zay magnano iraina azy ordonnance dia mbola rabenjareo
le olona nasina namily tagny kibenkibenjareo aminasy jusqu'à tanàna aty jusqu'à agny agnatin'ny alan-kanely igny le olo mamily kanela rehetra dia nirabenjareo aby président tany io miaraka amin'ny namany magnano hoe atao fisaram-bahoaka vilany ny olona mamily kanela nefa zay mitany razagna eto zay agnatin'ny toerana nefa ve atao fisaram-bahoaka mily raha ne malahelo nem zany. Nanomboka ny taona 2014 no nanomboan'ny fanenjehana ireto-poniny ireto raha ny fanazavana. Tsy aritry intsony izany ankehitriny ka mahatonga azy ireo hanao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana. Zay zao voaezaheza fa sy manana fagoty. Zany angalana ny tanindrazana ny ankehitriny zao. Dia malahelo ny foneka. Ay, fa sisy koa zany no mahazanaka. Ny zavatra mahazanaka fa sy razana miteraka zany andrabaraba antegna amin'ny toerana misy antegna. Zany mampalahelo anay. Ny sanandro voatory amin'ny gendarme, voatory amin'ny polisy, voatory amin'ny tribunal, iny koa mahazanaka an'izany. Teto zany dia malahelo ny fo koa amasina rehefa no fanjakana. Ifahiny amin'ny fitsarana ho vatomandry ny raharaha ny fanazavana ary andrasana ny otoiny. Tranga iray manamafy ny fisinitsindry azolena sy ny fanararaota-pahefana mahazo ny mponina ity tranga ao vatomandry ity. Zon'ny olombelona ny aina sy ary ankalalahana ary ampilaminana ka tokony isy ny fidinana ifotony ataon'ireo tompon'andraikitra ahafana mandray fanapahan-kevitra. Fa hoatsaraina ny fomba famoronana sy fanomezana asa mampidibola ho an'ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Antony nametrahana ny atelier de production eny Androbe izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy Androany Gaetan Andriatsilavo. Notanterahana androany teny Androbe ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny ivimpamokarana ho an'ny COP na ny collectif des organisations des personnes handicapées izay ao anatin'ny tetikasa FAMA na ny fampiadiana maharitra izay vatsiny Humanity Inclusion Vola, famoronana sy fanomezana asa mampidibola ho an'ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana ahatonga azy ireo hanana loharanom-bola maharitra no tanjony. Ny zavatra avokana anatin'le atelier zany dia araka ny tegna hoe misy zany ny impression aloha, impression rehetrarehetra mikasika ny hoe impression amin'ny taratasy, impression amin'ny labasy ary misy ihany koa ny impression na sérigraphie atao amin'ny lamba zany amin'ny akanjo, t-shirt, polo ary atselina kely izy dia anao ihany koa ny montage audiovisuel. Iasa avy hatrany ny fitoerana ahafahana manatratra ny tanjona napetraka. Sokajin'olona telo no mahazo tombotsoa sy misitraka mivantana io tetikasa vaovao io. Dia misy ireo olona manana fahasembanana izay miasa mivantana ao amin'ny atelier ary misy ihany koa ireo fikambanana fototra ny olona manana fahasembanana izay manao ny akora na ny akanjo izay iasana zany hoe ny olona manana fahasembanana ihany no mamatsy azy ary farany ny tombony azo avy eo dia matsina ihany koa ny fikambanana ny isam-batan'olona manana fahasembanana nanivony ireny fikambanana ireny. Koa zava-dehibe aminay araka zany ny izao fanombohana izao asa izao antenaina fa manana loharanom-bola aloha zany zao fikambanana ahafahana manodina ihany koa ny fikambanana ao anatin'izay. Fotoana namafisana ny fiarovana ny zo sy ny fiatian'ny olona manana fahasembanana ny fotoana tahaka izao raha ny fanazavana. Fotoana ihany koa anomezana tanana ireo fikambanana misehatra sy mandray an-tanana azy ireny iny anivy ny fiarahamonina tsirairay avy. Ireo manana fahasembanana izay mbola miady sy manao ady sisika hatrany ametrahana ireo fotodrafitrasa ahafana manamora ny fivezivezen'izy ireo eo am-panantanterahana ny asany. Lafomba vao afa-tanteraka kosa indray dia ny 17 ny volana Jolay ho avy izao no ho tanterahana ny fifidianana ny filoha nasionala ny fikambanan'ny mpianatra ambaratonga ambony avy amin'ny faritany n'Antananarivo amiray na ny Mafami izay ivondronandreo zanaky ny faritany n'Antananarivo ahitana ny faritra Nalamanga, Bonglava, Itasy sy Vakinakaratra. Miantso izay vonina irotsakovidiana sy ny mpifidy andray anjara mavitrika anatin'izany ny komity mikarakara ny fifidianana fanampanazavana. Ny Mafamia dia misy ratsamangaka eran'ny Madagasikara. Amin'ireo zany dia afaka milatsaka afaka mifidy avokoa rehefa mafeny fepetra fa misy ny fandaminana fotsiny ao anatin'izay rehetra izay. Zany hoe ny olona mifidy eto dia ny grands électeurs. Raha raisitsika moa tamin'ny farany teo ho an'ny faritany aloha dia misy ny université 5. Dia eto Antananarivo misy ny faritra 4 dia misy ny section zany isaky ny cité dia misy ihany koa ny ray aman-dreny sy ny Maitomilala. Zay zany ny mandrafitra ny Mafamia amin'ny ankapobeny. Dia amin'ireo zany misy ny fandaminana ahafahana mifidy. Amin'izay rehetra izay raha isika zao niorina tamin'ny fifidianana farany teo dia 10 isaky ny section na ny faritra no afaka mifidy zany. Fa amin'ity moa araka ny
araka ny fanazavana teo ihany dia mbola misy zany fandaminana sy mbola hiasa zany le commission ahafahantsika mametraka an'izay fepetra ahafahana mifidy zay. Dia izay ihany koa no entintsika miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena any Frantsa. Voatendro Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta vaovao omaly ministry ny asa teo aloha Elisabeth Borne. Ny tenany arak'izany no andimby ny Jean Castex eo amin'ity toerana ity. Andrasana kosa hatreto ny famoahany ireo mpikambana eo anivony ity gouvernemanta vaovao ity fanadihadiana eo amin'ny sary France 24. Telo herinandro aty aoriana nanaovan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny fianianana voatendro eo amin'ny toeran'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernementany Frantsa andimy any Jean Castex ankehitriny Elisabeth Borne raha ny fanambarana ny voaka avy eo anivon'ny lapany Élysée omaly. 20 taona ny tenany ankehitriny rehefa nitanany toeran'ny ministry ny asa teo aloha ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Fa nindroany ankehitriny nisy ny Premier Ministre vehivavy any Frantsa raha toka ny taona 1977 no nahavoatendry any Edith Cresson ho Premier Ministre vehivavy voalohany tany an-toerana. Andrasana hatreto ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana andrafitra ity gouvernemanta vaovao ity any Frantsa. Dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahako feno fanarano izany hatramin'ny farany. Raha mpitso amin'ny ora mahazatra dia iverina eto indray isika ao anatin'izay fampahalalam-baovao izay. Mbola betsaka kosa ny fandarina tolotra ao anao eto amin'ny vitalavitra kolo ka asaina hatrany ianao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.